efa ndresaka an'izay fampianarana izay nisika dia hozaraina tablette aveleta maimaifoana mamaipona ireo mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana zany hoe lycée Saint-Seger mba ahafahan'izy ireo manamora ny fampitanany fahaizana any amin'ireo mpianatra izao moa ny tanteraka dia toy ny fiarah-miasan'ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao sy ny orinasa Samsung. Ho fanampiana ireo mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana CEG sy ny lycée mba ahafahan'izy ireo mampita sy manamora ny fampianarany amin'ny mpianatra dia omena tablety Samsung aveleta maimaipoana izy ireo. Fiarah-miasan'ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao amin'ny orinasa Samsung mpanamboatra tablety aveleta na ahafahany nantanteraka izao tetikasa izao araka ny nambarana Andriamatoa ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra Rakoto Mamonjy Nepatreka. Fanarahana zany amin'izareo dia mba anome amin'ny vidiny mirary zany miainga avy any Corée du Sud mihitsy tablette zay izy io moa iarahana amin'ny ministeran'ny éducation nationale mba ampitaovana ny mpampianatra eto Madagasikara. Io moa zany dia resakay mirahalahy ministre-ny éducation nationale hoe inona ny zavatra tokony atao mba anampiana ny mpampianatra satria hitatsika fa tena tsy ampy fitaovana raha nouvelle teknôlôjia tokoa ny eny anivony reny lycée sy CEG reny nefa miazakazaka ny fandrosoana ao anatin'ity nouvelle teknôlôjia ty dia zay no nahatonga anay zany nifandinika dia hoe nitady lalana mba ahafahantsika zany mahazo amin'izany fitaovana izany. Maimay foana tanteraka zany ny fanomezana azy any mpampianatra ary ny DREN zany hoe directeur régional ny éducation nationale no hiara-iasa akaiky aminay mirahalahy zany amin'ny fitsinjarana azy ireo. Fantatrary fa dia tablety aveleta miisa 5,000 no hozaraina amin'ity andihany voalohany ity ary araka ny nambaran'ny ministra dia hoezahana hozaraina mialoha ny fidiran'ny mpianatra amin'ny taom-pianarana 4 ambin'ny folo sy roa arivo 5 ambin'ny folo sy roa arivo ireto tablety aveleta ireto.